Afa-pisotro ronono mahery ny 5 alina no isitraka ny fanamorana ny fandoavana ny fisotronronon'izy ireo atsoatsy onta le général ny CNAPS ireo be antitra lavitra toerana fandraisana fisotronronono no tena isitraka ity fanamorana ity amin'ny alalan'ny postra araka izany amin'ny alalan'ny postra isitran'ireo fisotronronono ity tolotra ity onta le ny postra malagasy efa misy manerana ny Madagasikara ny masovony ity saparara manokana eo ambany fehiny ministeran'ny postra ity tao anatin'ny rovolana nipetrahany Richard Ranarson tanterahana androany ny fanarahana teo amin'ny postra malagasy ny CNAPS. Raha ny fahafantaranay azy dia satria eo amin'ilay postra monnaie zany dia fomba anankiray zany izy io andefasana ny pension ndreo be antitra any amin'izay toerana misy azy zany hoe amin'izao fotoana izao zany dia ny vola indray zany hoe ny pension indray mandeha manatona an'ilay be antitra fa tsy ny be antitra intsony manatona an'ilay pension miaraka amin'ity postra monnaie ity ka eo amin'ny mpitsitraka mpandray fisotronronono eo mahery ny 10 alina na hoe mahery ny 50 000 eo zany no isitraka an'ity le postra monnaie ity manomboka izao zany hoe isy mpanjifa vaovao mahery ny 10 alina eo zany ny postra monnaie manomboka amin'ity le sonia ny arahan'ny postra sy ny CNAPS nanao ity androany. Ny mahakasika amin'izay indray dia ny fahafantaranay azy mahery ny 700 eo ny agence ny CNAPS manerana Madagasikara dia ireo agence ny CNAPS rehetra ireo zany isitraka an'ity le asa izay ny arahan'ny postra sy ny CNAPS no fanao sonia androany ity amin'ny alalan'ilay postra rapide.